Ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika riavako, iombonantsika ny salamo 420 manao hoe: An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ho any an-tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ho fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na mianina hamitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao de Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagolana, mba hiadira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagolana, mba hiadira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Aoka iombona amin'ny vavaka isika. Ny dera sy ny laza ny voninahitra Andriamanitra no atolotra anao,
lay mpanjaka mananjo, lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, tompony fahefana rehetra, lay omembonahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny, ary ho mandrakizay. Endre tompo, tsaronay lay fiakarana manandaza, nandehananao nakany Jerosalema fa izay, tsaronay ny fiobiana sesilany, eny nanompony izao tontolo izao sy ny voary manontolo anao azy. Tompo, misaotra anao zahay, fa mby amin'ity fotoana sarobidy loatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina ity. Ko amin'izao fanompona taona izao, dia inonay fa manatrika anay amin'ny toerana rehetra misy anay ianao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy omemboninahitra, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eno amin'ny fanajana ary havako ary eritrereto fatratra zao sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny tompo amintsika amin'ity andro anio ity izao. Ho ny tompo mankanesa amin'ireo vohatra tandrifonareo iroa, ary vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia hahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitaingainan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havako malala, dia mahatsiaro tsy tanteraka eo anatrehan'ny tompo isika, ko andeha iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Koa iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo, fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy eo ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Dia mahatsiaro manenina ty anatinay izahay rehefa avy nandre ny sitraponao, fa efa niantso anay, efa nifidy anay handeha ho amin'ny fanomponanao ianao, kanefa nandà izany zahay, tsy nanaraka ny sitraponao zahay. Koa mifona eo anatrehanao, mangataka famelana eo anatrehanao tompo, diovy hisopa izahay, dia hadio, ary sasao fotsy mangatsakatsaka eo anatrehanao. Fa fantatray, fa efa nanolo tena ianao Jesoa, hamonjy ny olombelona rehetra, indrindra ny mpanota. Dia misaotra sahady tompony amin'ny famelan-keloka izay natolotrao, raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Anupus si angeli
mofaliana, mofaliana, kaiderani pamuji zainanavujana, mofaliana, mofaliana, kaiderani pamuji zainanavujana. Raiso amin'ny fifaliana ry havana sy amin'ny fanantenana, ny teny famezatoky izay atolotry ny tompo ho antsika. Ho ny tompo, ity no andro nataony Jehova, hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Ho tahinana izy avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Ko ambara ry havako, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, fa voavelany helokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Fa sambatra ny olona izay voavelany helo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Aokary hiombonantsika amin'ny mpino rehetra maneran'izao tontolo izao, ny fanekemponoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaro raha nanapaka io Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy aminy haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao anomboantsika izany, dia manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra izao hanao ny hira Tu es là ao amin'ny recueil mixte page 32. Tu es là au cœur de
Ivavaka angataka amin'ny fanahy masina hitari-dalana antsika amin'ny famakiana ny soratra masina isika ry havako. Jesosy malalo, fanahy masino, tonga ny fotoana izay amakianay ny teninao. Ilay teny manafatra, teny mampianatra, ilay teny mampahery sy manoro lalana anay ny amin'izay tokony hizoranay. Angatanay ny fanahy masina hambomba ny teninao, hiantefa aty ampon'ny tsiraray avy, any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny isam-batan'olona mba ho voatsindronampony izy ireny, ka handray ny hafatra ao marina. Ary amin'ny tean'io ity angatanay ny fanahinao masina, anendry ny vavan'ny mpanomponao izay hanambara ny hafatrao, ka ampangina ny feo hafa rehetra izay tsy avy aminao, fa aneo ny herinao lehibe kosa. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Salamo fa 7:1, ny andininy 420 hatramin'ny 520. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy hiravoravo amin'izao isika. Mifona aminao a Jehova, mifona aminao a Jehova, vonjeo e. Mifona aminao a Jehova, ambino e. Ho tahinane izay avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova, ka mampahazava antsika. Roa izo kofeny fanaty-piravoravona, na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho, eny, Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Miderahan'i Jehova fa tsara izy, eny, mandrakizay ny famindrampony. Amen. Filazany tsara araka amin'ny Marka 1:12, ny andininy voalohany hatramin'ny 1:20, amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nanakaiky ny Jerosalema tao Betifaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ny roavohatra tandrifonareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia hahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona. Vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana no anaovanareo izao? Dia lazao hoe, misy raharaha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano, anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no amahanareo ny zana-biriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-biriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo anoloany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe, Hosana, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ho tahinane ny fanjakana izay avy, dia ny an'i Davida raitsika, Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema, ka nakeo ankianjan'ny tempoly. Ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amen. Faranantsika eo amin'ny bokon'ny Apokalipsy 5:12.
Apokalipsy 5:10 ny 1 hatramin'ny 4. Ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no ento mantanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary ny hira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo? Fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mbola ho ampitomboinao aminareo anie ny fahasoavana omban'ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho toriana amintsika ry havako amin'izao lahady ny sampandrofia izao dia ny tantarany ny akaran'i Jesosy Kristy ho an'i Jerosalema fahizay. Hitantsika eo amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 2:12 ny 1 hatramin'ny 12. Ity tantara ity dia voamarika fa ny filazantsara 4 ao amin'ny testamenta vaovao dia samy manambara izany fiakarana manandaza nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny ho an'i Jerosalema herinandro mialohan'ny Paska izay. Zava-dehibe ry havako malala, ity fiakarana tamboninahitra ity hafa mihoatra noho ny fiakarana rehetra, satria raha ambara fa ny lalàna no mibaikony amin'izay akaran'ny jiosy rehetra ho an'i Jerosalema hankalazan'ny Paska, dia mba nanao izany koa Jesosy. Fa tamin'ity indray maka ity dia miavaka noho ny fiakarana rehetra ny fiakarana tany Jerosalema, izay nomarian'ilay zana-biriky izay miavaka anankiray. Manana anjara toerana lehibe eto amin'ity tantara ity rak'izany ilay zana-biriky izay nitondra ny Tompo ho an'i Jerosalema, izay tsy tahaka ny mahazatra fa mampitodika ny saintsika sy ny fanahintsika hahatsiaro ny zava-misy tamin'izany fotoanandro. Fa ity zana-biriky ity tokoa mantsy dia mampitodika antsika amin'ireo sokajon'olona rehetra izay nifanerasera eto amin'ity tantara ity. Toa voamarika ity zana-biriky ity avokoa ny tantaran'ireo sokajon'olona rehetra hitantsika eto. Voamarika ilay zana-biriky ny tantaran'ny tompon'ilay zana-biriky. Voamarika ilay zana-biriky ny tantaran'ny mpianatra. Voamarika ilay zana-biriky ny tantaran'ireo vahoaka izay nanofaofa an'i Jesosy Kristy teo aloha sy taoriana hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary voamarika ilay zana-biriky indrindra ny tantaran'i Jesosy ny fiakarany tany Jerosalema. Zany toe-javatra samihafa izany ry havako malala no andeha hanompanantsika izao toriteny izao, hahatsiarovantsika ny tenin'i Jesosy manoloana ilay zana-biriky manao hoe vahao izy. Vahao izy. Ry havako malala, zavatra voalohany hitantsika eo amin'ny 1 hatramin'ny 9 ahatarafatsika Jesosy Kristy miteny manao hoe vahao izy fa misy raharaha analan'ny Tompo azy. Vahao izy
fa misy raharaha analany tompo azy. Hafatra ho an'ilay mpianatra amin'ny rahalahy izay ny rahan'ny tompo ho any amin'ilay vohatra anankiray alohan'ny akarana ho an'i Jerosalema nito antsika eto. Hafatra ho an'ireo mpianatra mibaiko miteny manao hoe vao izy, ary raha misy miteny aminareo atao inona dia lazao fa misy raharaha analany tompo azy. Fa hafatra ihany koa ho an'ilay tompon'ilay zana-biriky. Alaitsika sary an-tsaina ny amin'ny tao am-po sy tao an-tsaina ilay tompony. Raha vantany vao niteny fotsiny ilay mpianatra manao hoe misy raharaha analany tompo azy, dia hoy ny voalaza manao hoe dia avela no entina ety miaraka amin'izay izy. Fa hitantsika ihany koa fa ity hafatra ity koa dia hafatra miantefa amin'ilay zana-biriky mihitsy. Jesosy Kristy miteny hoe vao izy dia miantefa amin'ilay zana-biriky izay nifatotra. Zana-biriky izay radiniantsika tsara dia hain'ny tompo amin'ny atsipiriany ny toetra sy ny toerana nisy ilay zana-biriky rehefa mamaky ny 14 isika. Dia hoy ny voalaza, dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo latrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahana izy. Hain'ny tompo amin'ny atsipiriany ny toetra sy ny toerana nisy ilay zana-biriky ka nanyrahany teny manao hoe vahao izy. Rehavako malala izany rehetrarehetra izany dia mampitodika ny saitsika fa tsy ilay mpianatra mirahalahy izay nirahan'ny tompo no namany zana-biriky. Tsy finiavana tao anatin'ny tompony zana-biriky no hanolotra ny zana-biriky. Tsy ilay zana-biriky raha teo no nanana fandavan-tena mialoha handeha hanatona ny tompo. Fa rehefa mandinika ity tantara ity isika rehavako malala dia mahatakatra fa ny tompo mihitsy, i Jesosy Kristy mihitsy no efa nandeha mialoha namany zana-biriky, namany mialoha ny olana rehetra izay nisy tao amin'ilay vohitra ka nisava mialoha ny lalana rehetrarehetra. Efa voavahan'ny tompo mialohan'ny nanyrahany reto mpianatra amin'ny rahalahy ity zana-biriky ity. Rehavako malala, toa mitodika sy miantefa amintsika rehetra koa izany tenin'Andriamanitra izany. Raha ianao no mpianatra dia irahan'ny tompo ianao, ary vanim-potoana mety izao hanekenao an' Jesosy sy ny antsony, hahatonga anao fitaovana mahomby eo am-pelantanana hanaovana ny asany, andeha tsy ampiambambany, tsy ampisalasalany, andeha amin'ny iraka izay nanyrahany tompo anao, mandihana mijoroa vavolombelona amin'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty ka asehoy ny iraka nomen'ny tompo anao. Fa raha ianao no teo amin'ny toeran'ny tompony zana-biriky, fotoana izao hanomezanao izay eo am-pelantananao, fotoana izao hanoloranao izay anananao ho amin'ny fanompoana ny tompo tsy manontany hoe nahoana. Ary raha ianao no zana-biriky mifatotra, fotoana izao hanekenao ny famahan'Andriamanitra anao. Andriamanitra mihitsy no efa mirotsaka an-tsehatra hamahanao tsarovy sy tadio, fa hitan'Andriamanitra ny toerana misy anao. Hitan'Andriamanitra fa mitanila eo akaiky ny varavarana no misy anao. Hitan'Andriamanitra ny toeran'ny fahalotona sy ny fahotana misy anao. Ny zava-dehibe dia ny hanekenao ho vahan'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny rehavako ny amin'ny Jaona 5:9-telopolo manao hoe fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mila anao ny tompo ko ameteza ianao ho vahan'ny tompo ao anatin'ny fatorana misy anao. Marina ny teny tompo hoe vao izy fa misy raharaha analany tompo azy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika rehavako malala amin'ity tenin'Andriamanitra ity, rehefa mamaky isika eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 dia toa miantefa amintsika indray ny afatry ny tenin'Andriamanitra manao hoe vao izy ary indro Jesosy nitaingina azy. Vao izy
arindro Jesoa nitaingina azy. Rehefa nandeha ny mpianatra, nandeha namonjy ilay vohitra, de tena hitan'ny mpianatra antsakany sy andavany arak'izay nolazain'ny tompo mialoha avokoa ny zavatra rehetra. De indro fanentin'izy ireo nanatona ny tompo ny zanaborika. Ny zanaborika vahana ary avako malala, de vahana hoentina eny amin'ny tompo. Tsy vahana hoentina any amin'ny toeran-kafa, fa vahana hoentina eny amin'ny tompo. Zary zava-poana ny famahana ny zanabriky hiala any amin'ny toerana misy azy, raha toa ka tsy tonga any amin'ny tompo zany. Fa ny zavatra hitantsika de ny hoe rehefa novahana ny zanabriky de noentina teny amin'ny tompo, de hitantsika eto fa hoy ny 7 manao hoe ary nentiny teny amin'ny Jesoa ny zanabriky, de nataony teo ambony lambany ary Jesoa nitaingina azy. Ny fanazavana samihafa ry havako de manazava fa zanabriky tsy mbola nisy nitaingina, zanabriky tsy mbola nizioga ity nalain'ny tompo ity. Rehefa mandinika an'izany tsika ampitahaina amin'ny ambaran'ny lalàna any amin'ny testameta taloha, de midika fa ireo izay manana ny fahamasinana sy mendrika atao fanatitra no mbola tsy mitengenana sy tsy mbola nasiana zioga. Ary de tsy gaga isika ry havako raha mahita eto fa ny zanabriky izay mbola tsy nizioga, izay mendrika ny fahamasinana, mendrika ho atao fanatitra no nalain'ny tompo. Satria efa hitantsika sy tazantsika sahady ny fanomanan'ny tompo izotra ho any amin'ny lalan'ny fanaovana fanatitra, de ny fanatitra ny tenany ho any Jerosalema. Efa akaiky ny fotoanan'ny tompo, efa amby ho amin'ny lalan'ny fanoloran-teny sy ny fanaovana fanatitra ny tompo ankehitriny. Ka ny briky izay hitantsika eto de endrika fotsiny ihany anambarana ny tenany tompo, ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa andaniny iray ry havako malala, rehefa mijeritsika hoe rehefa nentina teny amin'ny tompo ny zanabriky, dia indro ny tompo nitaingina azy. Jesoa nitaingina briky, to mitory fandripahalemana sy fiadanana, filaminana zany. Tsy tahaka ny mpanjaka izay tonga amin'ny fitrevatrevan'ny soavaly, na tahaka ny mpanjaka amin'ny hamaroan'ny tafika ara-miaramila, fa indro lay mpanjaka ho avy amboninahitra, lay mpanjaka ho avy amin'ny fahalemem-panahy, lay mpanjaka feno fanetretena no hitantsika. Ary zany no hitantsika ry havako malala ao amin'ny bokin'ny Zakaria 7, ny 7 sy ny 10, de hoy ny voalaza manao hoe mifaly indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjaka anao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina briky, de zanabriky tanora. Ary ho foanako tsisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema, ho foanana koa ny tsipika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia amin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary amin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Jesosy Kristy mpanjaka mitondra fahalemem-panahy, mitondra fanetretena, mitondra fiadanana sy filaminana ary fandripahalemana no hitantsika eto. Tsarovy ry havako malala. Amin'ny vanim-potoana izay hatrehantsika ankehitriny, de ho tsarotsika fa Jesoa izay nitaingina zanabriky hiakatra ho any Jerosalema, de Jesosy Kristy maneho ny mahafanatitra tokana sy tanteraka azy, maneho le fanompona sarobidy no tanterana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny hazo fijalian'ny tompo tokoa mantsy no zary lasa altara nanoloran'ny tenany, ka de nanao fanompona lehibe lavitra, mihoatra lavitra noho ny ampisorona sy ny mpisorona be izy, satria nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika. Fa manoloana ny mahampanjaka malemy fanahy, mahampanjaka ny fiadanana azy, dia tsarotsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny izay iainantsika fiangonana,
vanim-potoana ny tebiteby, vanim-potoana ny tahotra, vanim-potoana ny ayasy ny fisalasalana, indrindra manoloana ny toe-javatra izay iainantsika ankehitriny. Ry havako, ny fahafantarantsika fa Jesosy Kristy ilay andrian'ny fiadanana, ilay mpanjaka ny fiadanana, ilay mpanjaka mitondra filaminana, dia misarika ny saintsika rehetra ho tony mandrakariva manoloana ny zava-misy iainantsika. Araka izany ry havako malala, antso ho an'ny fiangonana ho tony mandrakariva eo anoloan'ny toe-java-misy. Aoka isika fiangonana ho lahara-pahamehana, ho anao vaindohan-draharaha ny fanarahana ny fandaminana ny amin'ny izay avoaka ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy hoe sanatria miemotra amin'ny fiangonana, ary tadidintsika izany, tsy sanatria faharesen'ny fiangonana tsy akory ny fikatonan'ny fiangonana ankehitriny, tsy sanatria manaiky ho resy ny fiangonana, tsy sanatria tsy mamaly na tsy miteny ny fiangonana. Tsadio, tsarovy, an Jesosy ny fiangonana, Jesosy ilay tompon'ny fiadanana, fa tsy fikotranana no mamelantsika hanaraka fandaminana. Koa ikeo ny fandaminana izay atolotra ankehitriny, fa tsy fahareseny izany, fa Jesosy fiadanantsika, izy no manome antsika ny fandaminana rehetra. Farany ry havako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, rehefa mamaky ny 15 hatramin'ny 11 isika, dia toa misongadinao ny amin'ny famahana ilay zanabiriky manao hoe: vao izy, hosana, hosana. Vao izy, hosana, hosana. Eto amin'ity tapany fahatelo sady farana ity, dia mitodika manokana ho amin'ireo vahoaka ny afatra. Hitantsika tsara mantsy fa eo amin'ny 15 sy 17 dia feno vahoaka nanaraka an Jesosy, ary maro no namelatra ny lamba ny teny an-dalana, ary ny sasany kosa ny ampiakaran-tsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha, ary izay nandeha teo anoloany sy izay nanaraka teoriany dia samy niantso hoe: hosana, hosana. Ny hevitry ny teny hoe hosana ry havako dia hoe vonjeo, vonjeo zahay ankehitriny, mitalao famonjena re. Zany no hevitry. Ka raha hitantsika ny antsoantsony reto vahoaka marobe izay tonga nanotrona ny tompo raha hiakatra ho an'i Jerosalema nitaingina zanabiriky, dia antsoantsony mila vonjy, antsoantsony mila fampaherezana, antsoantsony ireo izay miandrandra fiarovana sy famonjena. Zany no hitantsika. Toa vahoaka trotraka, toa vahoaka izay efa mila fanafahana, vahoaka miandrandra ny Mesia hitondra fanavotana ho an'i Jerosalema sy ny Jiosy ary ho an'ny Israely manontolo. Zany ry havana no ahitantsika fa averiny etona ny fanantenana ny Mesia. Raha miteny izy hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, ho tahinona ane ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra, araka izay hitantsika eo amin'ny Salamo 20:100. Ary rehefa mamaky isika ny Salamo 20:100 izay perikopantsika androany, dia hitantsika ao anatin'io eo amin'ny 15:20, na tsy voalaza mivantana eo aza ny amin'ilay hosana, hosana. Hoy izy eo amin'ny 15:20 manao hoe: mifona aminao a Jehovah, vonjeo e, mifona aminao a Jehovah, ambino e. Zany hoe tena antsoantsony mila vonjy, ary dia hitantsika fa ao amin'i Jesosy Kristy no toky sy fanantenana ho an'ireo rehetra izay ny antsoantso fahizay. Maro ny vahoaka, efa tofoky ny zava-misy tamin'izany fotoan'izany, no mitodika amin'i Jesosy Kristy ilay fanantenana ho azy ireo. Ry havako malala ho antsika ihany koa amin'izao andro ankehitriny izay iainantsika izao, tena fotoana mety indrindra hiantsoantsontsika, hikikatsika ny hosana, hosana izao, hianteherantsika amin'ny Kristy ilay fanantenana ho antsika. Jesosy Kristy ry havako malala, ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana,
lay maty sy nitsangana tamin'ny maty, lay famonjenantsika ka manafaka antsika amin'ny fandrika izao tontolo izao sy amin'ny zava-misy samihafa izay iainantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Eo anatrehan'ny valanaretina izay mampisenso sy mampitaraina, mampahakivy sy mampitanondrika ny sokajin'olona maro ankehitriny. Eo anatrehan'ity aretina izay mangeja izao tontolo izao ity, toky sy fanantenanantsika i Jesoa. I Jesoa re antsona, i Jesoa re hitalahoana, i Jesoa re andrandraina hitondra fanafana ho antsika. Izy lay fanasitranana ho antsika, izy no famonjena ho antsika. Mandeha tokoa ny feo etsy sy aroa ny amin'ireo fanomezana dika samihafa ny amin'ny toe-javatra miseho ankehitriny, ny amin'ny fiheverana samihafa misy ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ao ny mandika ny amin'ny dikan'ilay dragona, ilay bibidia 900 sy 800. Ao ny mihevitra manao hoe paikadiny nga Bill Gates izay namorona mialoha nanomana atotam-bola marobe ampelezana ity valanaretina ity. Ao ny miresaka fa efa tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny nouvel ordre mondial sika ankehitriny. Ao no manana dika samihafa ka mahatonga ny sasany izay mipanika mihitsy aza amin'ny fotoana sasany. Zao ry havako, na ho inona dika sy endrikeo, andrandrao Jesoa. Jesoa manana fahefana mihoatra lavitra noho ny fahefana izao tontolo izao. Jesoa manana ny hevitra heverana ny fiangonana ary heverana antsika raha teo. Tsy sanatria ny antso antsika izay voafatotra, ny antso ilay zana-biriky voafatotra ny tompo ka hitondra azy ho fatorana na ho fantsihana any Jerosalema. Fa hitantsika eto, ny zana-biriky nalaina novahana, fa i Jesoa no nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary zany koa ny fanantenana ho antsika ankehitriny. Manana an Jesoa isika, manana ny Kristy isika, izay tsy resy ny fahefana izao tontolo izao, izay ambony mihoatra lavitra ny mpanjaka sy ny tompo, izay mahafehy izao tontolo izao, dia tsarovy fa manana ny fahefana eto amin'izao tontolo izao. Alao hery ary havako fa mahery ny fiangonana ankehitriny amin'izao aladiny sapandrofia izao, ahatsiarovantsika ilay Jesosy Kristy mpanjaka manan-kery sy momba ny fiangonana ihany koa. Ety ampamaranana ary havako, raha fehezana izao ten'Andriamanitra izao dia izao no hitantsika. Rehefa mamaky ity filazantsara Marka 1:1 ity isika, dia hitantsika eo fa ny sokajin'olona rehetra ary ny sokajina zava-boary rehetra no miaraka manome voninahitra ny tompo. Hitantsika ireo sokajin'olona rehetra, ny vahoaka, ny mpianatra, ny tompony zana-biriky. Fa hitantsika koa ny zava-boary rehetra, ny olombelona, ny biby, ny zava-maniry, dia samy miaraka mankalaza an'Andriamanitra. Izao tontolo izao mankalaza an'Andriamanitra, izany no hitantsika. Koa ianao koa fotoana mety izao ahafanao mankalaza ilay Andriamanitra lehibe. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Kami
hiakatra. Ivavaka isika ry havako, misaotra sy mankasitraka anao zay Andriamanitro ny amin'ny teninao zay ainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny rehetra. Teninao zay amakivaky ny aty fanahinay, miantso anay, amany fatoranay, ilay mpanjaka malemy fanahy, ilay mpanjaka efa nanolo tena ho an'izao tontolo izao, no indro miantso anay koa ankehitriny amin'ny fo mangorakoraka ankehitriny, no amalinay ny antsonao Andriamanitra. Ndreto izay Andriamanitro, ndreto ny fiangonanao, manaiky ho toy ny zanaboriky, mamany fatoranay tsiraray avy, ary manaiky hiasa ho anao, ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao, hijoro vavolombelonao Tompo, na amin'ny teny na amin'ny asa, amin'ny sehatra rehetra zay ilananay. Dia mivavaka ary zay Tompo amin'ity andro anio ity, mivavaka ho an'ny fiangonanao, ny fiangonana kristianina rehetra manoloana zao valanaretina izao, mba ho fiangonana sahijoro vavolombelona, tsy ho resin'ny aretina, fa ho fiangonana mahery, fiangonana mijoro miaraka aminao Kristy. Vavaka manokana izay ho an'ny FJKM manerana izao tontolo izao, indrindra Tompo amin'ireo firenena zay efa tafakatra any amin'ny stade 3 na mihoatra izany aza ny aretina coronavirus. Ianao hiaro ny fiangonanao Andriamanitro, ary arovo manokana ny fiangonanao tsy ho voakasika zany, na ny fiangonana olona zany, na ny fiangonana trano, fa mivavaka izay mba tsy ho levona ny finoan'ny fiangonanao manoloana ny fanakatonana ny trano fiangonana, fa anaiky ny fandaminana, fa fotoana voafetra ihany zany, ahafahana mifeny aretina, ary anehoanao Tompo, fa tsy ho fahafatesana ny antony zany, fa anehoanao ny voninahitrao. Dia io ny tompon'andraikitra Isa-Tsokajiny, isan'ambaratonga andrafitra ato amin'ny FJKM, manomboka any amin'ny filohan'ny FJKM, ny mpanatanteraka, ny mpitandrina sy ny biraon'ny fitandremana, ny kristianina rehetra, amin'izay fanapahan-kevitra rehetra ho raisina, androsoana sy irosoana amin'ny fiainan'ny fiangonana trano. Vavaka manokana amin'ireo sokajin'olona rehetra mitady ny fomba rehetra ampitana ny hafatrao, na amin'ny alalan'ny radio, na ny fahitalavitra, na ny tambajotra serasera, na ny antso atarby, na ny SMS sy ny sisa. Ampiasao fitaovana mahomby tahaka ilay zanaboriky teo am-pelatananao reny rehetra reny, ampitana ny hafatrao. Dia hery mandrakariva ny fiangonanao, ahatsiaro fa fiangonana velona sy miasa satria ombanao Andriamanitra. Zany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Rani
Andriamanitro tsaronay ny mampiombona ny fonay amin'ireo namanay, ireo kristianina mpiray-tam-po aminay, amin'ireo malagasy toanay, amin'ireo olombelona toanay izay hiarany aretina ankehitriny, na zany ny valanaretina Covid-19 na ny ireo aretina samihafa izay mangeja sy mamatotra. Tompo hainao ny namahy ilay zanabiriky fahizay tamin'ny fatorany, dia inonay fa hainao koa ny mamahy izay voageja sy voafatotry ny aretina rehetra ankehitriny, ka omenao fanafahana ho any amin'ny fanasitranany. Indray Tompo mahatsiaro manokana ny ray aman-dreninay Pasteur Rakotoarimanana Benjamin, izay fantatrao momba azy sy ny amatoran'ny aretina azy any amin'ny toeram-pitsaboana ankehitriny. Mpanomponao izy Jesoa, fantatray fa mbola misy raharaha analanao azy. Koa amin'irao fo re Tompo, ary ampiasaonao Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, anala ny fatorana, anala ny geja, ka hitsinjo manokana ny mpitsabo, ny fanafody, ireo fitaovana samihafa ampiasaina, ny mpikarakara rehetra ianao, mba hiara-iasa ireny rehetra ireny azo izay tianao. Dia izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana n'aiza misy azy maneran'izao tontolo izao, dia ahatsiarovanay ny teninao hoe ny dia kapoka taminao nefa nanasitranana anay. Dia misaotra Tompo, satria mananteny izahay fa manasitrana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Tompo manandratra ny vavaka eo anatrehanao zahay, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny ankohonana rehetra, indrindra fa ny kristianina, maika fa ireo izay mitaraina sy mitalao eo anatrehanao. Lay Andriamanitry ny fiadanana, lay mpanjaka ny fiadaminana, ianao any anjaka amin'ny isa-tokantrano, ananan'izy ireny ny fandriampahalemana sy ny fahatomena. Entinay ambavaka ny fiarahamonina tsiraray avy, entinay ambavaka ny firenena tsiraray avy, indrindra ny firenenay Madagasikara zany, Arovy, Ambino, Tantano. Omeo fanapahan-kevitra endry Andriamanitro ny filoham-pirenena malagasy amin'izay fandraisam-pitenenana ho ataony anio, hitantanana ny firenena manoloana ny tranga izay misy ankehitriny. Fantatray fa miasa amin'ny fomba rehetra ianao,
ary fantatray fa manam-pahefana mihoatra no ny manam-pahefana rehetra ianao. Dia angatanay sy hitalaonay mba ho amin'ny fahatoniana ho amin'ny vahoaka malagasy izany fanapahan-kevitra izany. Ny etaetanay Andriamanitro asandratray eo anatrianao. Ny fanorinay fantatray fa hitanao sy miariary eo anatrianao. Ary ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsino. Koa zay rehetra ty anatinay dia apetraka eo am-pelatananao. Ary raha inonay fa omenao anay ny zanakao malalanao, omenao maimaim-pona ho anay, moa tsy omenao miaraka amin'ny maimaim-pona avokoa va ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Atambatray amin'ny vavaka nampianarinao anay fa izay manao hoe: Rainay ao izay an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia atao tahaka ny an-davitra. Omenay izay amasazo anay, ary mamelana elokay, tahaka ny mamelana izay meloka taminay. Aza tonga ny fantapana, manafana ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hosanna, 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 Hosanna no asandratra ho an'i Jesosy, fa izy no mpanjakana sy tompo tiako. Hosanna no atolotra anary tompona, ity no andro jobily ka hifaliana, ity no andro jobily, 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 ity no andro jobily ka hifaliana. Hosanna, 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 Hosanna ho anao ane ry Kristy tompona, fa ariana tompo anjaka amina. Hosanna no atolotra anary tompona, ity no andro jobily ka hifaliana, ity no andro jobily, 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 ity no andro jobily ka hifaliana. Raiso amin'ny finoana riavako ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ho fanantenanane, amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fa ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny rano, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra raina, ho azy ane ny fanjakana sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.